Mahakasika ny tontolon'ny fifidianana kosa nilazany avy amin'ny Ankolafy Ratsiraka raraka nambarany Printsy Elakovelo avy amin'ny antoko Arema Favonina tanteraka ny roso ary atrika ny fifidianana izy ireo saingy ny sosikevitra na rosony kosa moa dia tokony hisy aloha ny fahatoniana politika eto amin'ny firenena ary misy ihany koa fampitoniana sy fandamina eo amin'ny samy mpanao politika mialohan'ny irosona ao anatin'izay fifidianana izay. Vonina ary tsy matahotra fifidianana ny Ankolafy Ratsiraka hoy ny Printsy Elakovelo avy amin'ny antoko Arema nandritra ny fihaonana fonataony tamin'ny mpanao gazety androany Tetsianozy. Notsim-piany kosa anefa fa tsy tokony maika amin'ny fifidianana isika ary tsy tokony hisy ny fifidianana raha tsy misy ny fahatoniana politika eto amin'ny firenena ary raha tsy misy ny fampitoniana sy fandaminana eo amin'ny mpanao politika. Ka malagasy efa lasaka katerena tsy azo anovana fifidianana petatoko fa fifidianana ifanarahany rehetrarehetra izay ekeny rehetrarehetra ekeny Nations Unies. Vonina anatrika fifidianana Didier Ratsiraka sy ny mpomba azy fa sainy kosa apetraka tsara ifanekeny rehetrarehetra. Tsy matahotra fifidianana Didier Ratsiraka, tsy matahotra fifidianana Didier Ratsiraka ary tena vonina ny momba an'izany fifidianana zany fa ilaina mifanaraka ny vahoaka malagasy, ilaina mifanaraka mifampiresaka mifandamina ny mpanao politika izay ekeninay omaniny FFKM amin'izao ankehitriny zao fifampiresahany mpanao politika, fifampiresahany zanaka malagasy rehetra tsakanavaka na civily na miaramily. Vonina fifidianana ny voanjo Didier Ratsiraka ary tsy matahotra an'izaniza ny fifidianana ny voanjo Didier Ratsiraka fa oka apetaka ny apaisement politika mba tsy asahirana ny vahoaka malagasy indray rapitso afaka pitso. Oka ajanona fifidianana petatoko mba tsy asahirana ny vahoaka malagasy indray rapitso afaka pitso. Oka ho taterahina ny fampiresahany vahoaka malagasy, ho taterahina ny fiaonany rehetrarehetra mba tsy hananatsika olana antsony ivahany krizy eto Madagasikara. Zany no itenenanay ilaina tonga haingana président Didier Ratsiraka satria zanany daholo ny rehetrarehetra hamahana an'izao krizy zao satria Didier Ratsiraka irery no mbola saha miteny tsy ilaiko ny ady, tsy ilaiko ny fampigadrana, tsy ilaiko ny valifaty. Ilaiko ny zanaka malagasy rehetra mifampiresaka, mifampitafa, dia manapa-kevitra mivaha ao anatin'ny 24 heures izao krizy iainantsika eto Madagasikara. Efa taona isika ny natao anatin'ny krizy, efa mandeha 5 taona izy zao tsy fifidianana. Ilaina tokoa ny fifidianana ary Didier Ratsiraka tsy matahotra fifidianana fa apetraka ny apaisement politique. Mila manaiky ny vahoaka malagasy, mila manaiky ny communauté internationale, tsisy mpanohitra zao fifidianana zao eto Madagasikara. Mikasika ny fahatongavan'ny filoha teo alohany Amiraly Ratsiraka araka nambaran'ny Printsy Elakovelo tsy ho ela dia ho tonga eto Madagasikara ny tenany. Tsy mbola misy kosa nefa ny daty ofisialy milaza izay fahatongavan'izay. Araka ny fanazavana dia ny Amiraly ihany no ilazany daty igadonany eto Madagasikara 3 andro mialoha izay fiverenan'izay.